dans le petit épisode pour IIT, des concepts anticarjona, ici, principe aussi éléments analytiques, théorie statique, et ici, maintenant, les maintenant chacun, critique caméra c'est la communication visuelle. Si art visuel, nous avons des art tout pour la façon rien, que ici, principe les ici, règle, c'est théorie statique. J'ai tonga so tamplaton va iny mahafinaritra anankitelo zareo tena samy manana ny maha izy azy amin'ny secteur misy anazy tsirairay avy manana ny jazz-tsika miaraka amintsika graphic designer izy sady directeur artistique dia ny zavatra tiany zareo taminareo hoe izy raha mpianakaviana complet mananjanaka anankiroa autodidacte be mitsony izy fa tena naminan'izay hoe etaeta amin'ny resaka visuel manana fin visuel ary izay tena manampy be anazy ny tompo tao anatiny io ara izay ataony anankiray io manana ny Loela Fikotsika izy illustratrice mpamorona sy mpanao sary ny ataony hatreto aloha izy tena miasa be amina boky ho an'ny tanora ho ana marika ho ana support pédagogique ihany koa efa niara-nasa tamina orinasa lehibe tahaka Salto sy Omeo Pharma izy falibe izy miaraka amintsika androany dia farany manana Antonitsika photographe izy zay moa teneneo photographe izy mena hoe fa mahita nana elo ny zananarina hoe taony izanonareo tonga soa tamin'ny ayayay iresadresakytsika izarazarytsika dia inganeka kafiatsika ihany koa ny mpijerentsika rehetrarehetra androany dia atomboka avy hatrany zany resaka lumière couleur contraste amin'ny resasika zany hoe miazavana ny loko dia ny contraste tena zany tena sarotsarotry kely fa karanetsika amin'ny contraste dia ho anareo tsirairay avy sy amin'ny discipline anareo tsirairay avy inona ny définition anareo ny lumière couleur contraste efa nipresenté natao ihany moa zany fa tonga dia hiditra amin'ilay sujet ako raha amin'ny disciplinako manokana manao sary mamorona sary samy mampita afatra amin'ny alalan'ny sary motsika rehetra fa ny nahy manokana zany ilaina fahaizana mamorona sary mihitsy n'ilay izy dia anatin'izay sujet zay ny famaritako an'ny thème aloha zany ny resaka hazavana sy ny aloka anisany hoe singa iray manadanja indrindra amin'ny resaka fanaovana sary satria io zany anisany ahitana hoe mivaingana kokoa le zavatra tiana ho ampita zany ohatra hoe tsika olombelona zao manana logika zay hoe somary mifanakaiky kokoa amin'le réalité iainantsika ny zavatra mety hoe manintona antsika dia mba hampisy an'izay fivainganana zay zany ny hazavana sy ny aloka ohatra dia izay ny objectif ny antony hoe tsy maintsy asiana zay dia mba manakaiky kokoa amin'le réalisme dia raha ny resaka loko indray iny moa ny harmonie des couleurs anisany ahitana tombo-kase zany hoe identité eo amin'ny resaka sary zany raha toka ohatra ny hoe hiteny artiste manokana ohatra hoe Van Gogh raha vao miteny an'izay zao tsika dia mety hoe inona le loko ao an-tsaintsika voilà dia lasa ohatrany hoe lasa tombo-kase ho an'ny fanaovana sary io zany le izy ohatra dia ny resaka contraste indray fifanoherana moa zany tsy zay malaza anazy zany fa mivelatra be io resaka contraste io zany misy ny contraste ampisongadinana zavatra contraste de valeur ohatra na misy ny contraste de saturation misy zavatra atao miverimberina diso tafahoatra loatra ao anatin'ny sary iray ohatra na ohatr'izay zany dia important be zany no mahafehan'ireo singa rehetra ireo mba ahafahana ohatrany hoe mifavoriser ny impact ny hafatra ao amin'ny satria ny amin'ny fanaovana sary koa mantsy dia somary manana intention tsika manana zavatra tiana ho atao fa tsy pas forcément hoe haintsika maneho azy dia amin'ny alalan'ireo principe ireo zany ahafahana ohatrany hoe mandroso ao anatin'izay dia tsy haiko namana
jaza nataony na manokana aloha fa voalazany toe daholo ihany le izy saotra betsaka amin'izay nanapiko anazy fotsiny ny anaty lumière zany zao amin'ny sary manokana important be loatra satria indraindray anao tsy voatery hoe manana contrôle total an'le lumière fa misy fotoana ohatra hoe eny an-dalana ianao masoandro tsy afaka contrôler fa ianao mila misadapte amin'le lumière zany dia ny fahafantarana ny toetran'iny lumière iny zany zava-dehibe be amin'le sary aloha tsy hoe manamaivana an'le couleur sy contraste fa amin'ny photo zany ny fahafantarana ny lumière no azahoana ny contraste sy ny hoe ilalaovana ny couleur koa ao aorianan'izay zany hoe mila fantatra mialoha zany hoe aiza no anaovana azy dia ahoana ny étudiena le izay ho afaka zay indrindra le izy hoe amin'ny graphique design indray mialatsina aloha tonga dia miteny hoe graphique design satria ato pika sary raha te gasy dia ato pika sary dia ato kisarisary dia ato tsy haiko graphique design fa reo samy sary daholo dia samy mamorona sary mikirakira sary zay ny atao dia ho ana graphique design tomboka any amin'ny contraste le izy contraste fahaiza-miainan'ny zavatra samy hafa zany hoe misy mainty dia misy fotsy dia ahoana ny ampiasana an'ireo dia contraste zany hoe mise en relation lasa lasa fifampifandraisana élément maromaro zany afaka mitentsika ohatra hoe kopy sy vilia sy boky zavatra samy hafa zany dia contraste inona ny ampiasatsika mba ahafahan'ireo zavatra miaraka zay ndray avy eo rehefa miasa ohatra izay misy ny contraste aloha dia avy eo ny couleur matetika amin'ny farany dia ny loko sy ny lumière ho anahy manokana après graphique design misy école be dia be fa raha ho anahy manokana le izy zavatra anankiroa tsy afaka misaraka satria ny lumière en fait propriété an'le couleur zany raha tsisy ny lumière dia tsisy ny couleur raha ohatra ataontsika définition tsotsotra ho anahako dia ny lumière en fait singa anankiray mampisy ny zavatra hita maso raha tsisy lumière dia tsisy ninona hitantsika voilà dia ohatr'izay mihitsy mifitrangan'le izy ao anatin'ny composition graphique dia les lumière zany finalement ho anahy aloha en tout cas efa nay farapara vao mieritreritra satria rehefa manisy couleur tonga dia efa misy lumière miaraka aminazy tsy hoe tsy atidiana manokana fa misy ampiasana anazy raha ohatra anao effet tsika zao tiatsika asiana effet mivoatra na anao dégradé tsika dia tsy maintsy misy joana lumière manomboka jerena amin'izay hoe mitodika makaiza ny lumière asiana aloka le izy dia atodika makaiza le aloka mba tsy hoe sasany aty sasany gauche sasany ambony voilà zay izy raha fihezitsika tsotsotra angamany ho anahy aloha zany après arakaraka discipline samy manana ny importance le izy le technicité anareo anatin'le izy zao ty antanatra hoe mijery sary raha mijery sary nataony fizana nany Antonina ny andrazy dia za rehefa mijery zavatra ray dia misy zavatra ressentiavako rehefa mahita an'iny dia tiako fantarina kely hoe nareo le manao anazy ohatrany ahoana ny fieritreretanareo an'ilay izy hoe ohatrany ahoana ny hoe tokony misy influence anatin'ny ressenti an'ilay olona ve nisafidina couleur nisafidina contraste ohatrany ahoana ny anaovanareo anazy ohatra hoe zay amin'ny sary manokana zao ny manokana ny asako ny fanaoko moa zany fa tsy haiko ny photographe hafa miainga amin'ilay message voalohany tiako ampitaina foana aloha ilay izy satria io lumière io zay foana nitako souci kely eto amintsika hoe ny sary tsara dia hoe sary mazava fa aminahy diso tanteraka izay sary tsara aminahy dia mampita an'ilay expression misy sary sasany maizina be misy alika be fa tsara satria misy message tiako ampitaina ilay izy raha manome exemple anareo zao ohatra hoe reo zao misy sary anankiroa samy sary ihany reo tsy resaka ny couleur fa ny lumière fotsiny raha mijery le sary io zao tsika samy hafa le typana lumière miasa fa mampiseho ohatra hoe toetrako anankiroa samy hafa reo ray afaka lazaika hoe makolikoly kokoa accueillant kokoa fa amin'le ray mba misy pepsa kokoa hoe professionnel matotra sotrany dia niainga tamin'ny lumière zany zao dia efa navitana passé afatra anankiroa samy hafa sy émotion sy hoe mampiseho caractère-ko anankiroa samy hafa dia ohatray zao exemple concret be zay mihitsy raha ho anahy aloha zay mihitsy ny angan'le izy de toute façon ny art visuel rehetrarehetra tany amin'ny dessin sans photographie zao zay daholo ihany igny principe de base zay rehefa hianatra na miditra école d'art na ohatra ho an'olona vohiditra amin'le sehatra dia tsara mahay an'izay zavatra zay
En fait lumière ary matetika anisan'ny exploration azo atao le izy na graphique design na illustration miasa noir et blanc tsisy couleur satria couleur efa manome dimension hafa indray miasa noir et blanc tsika dia afaka mahita hoe eo daholo le contraste rehetrarehetra misy faible contraste moyen modéré très fort sy ny rehetrarehetra dia par rapport amin'izay teneny maheno izay en fait misy intention le izy ary ny forme sy ny couleur rehetrarehetra ampiasaina dia afaka manome an'izay toetra izay daholo raha ohatra tsika zao resaka kandiniski tsisy sarin'olona tsisy milina fa carré tsipitsipika ny ao fa misy émotion tsapa ao anatin'le izy raha me mozika tsika tsisy hoe inona façon atsika dia mahatsapa zany dia izay fahatsapan'izay anisany raha ho an'ny graphique design manokana satria tsy afaka iresaka graphique design raha tsy miresaka communication donc misy intention ana message ao anatiny intention ana tena message hoe inona ny tokony ho azan'le olona donc atongavana amin'izay ataontsika hoe efficacité entre guillemets zay mila manana intention ianao mifanaraka amin'le message voilà dia par rapport amin'iny amin'izay hoe bon tiako ohatran'ny anazy teo hoe ataoko olona kokoa dia ohatr'izay mihitsy zao ateo amin'ny graphique design bon tsika no zavatra misy ambiance falifaly kokoa ohatra dia zavatra falifaly atao zany tsy midika akory hoe tsy maintsy couleur be ohatra afaka amin'ny zavatra noir et blanc tsika nalaovana ohatra mafaly le izy ohatra mampitehinana dia mampitehinana le zavatra hiteo ohatr'izay donc ho ana aloha zay couleur contraste miasa be ao anatin'le izy misy zavatra tianao afenina dia contraste faible no ampiasainao ohatra gris sombre sy noir ohatra dia le information tsy maintsy alefa fa tsy maintsy soratana fa tsy hitanao dia mivelohana donc filalaovanao an'izay zany sy mifahafantaranao an'le message no ahafahanao mametraka an'ireny eto fort contraste faible contraste couleur béton couleur sombre coco mila zavatra agressif be hoe sa calme coco dia izay tonga dia ataoko contraire mihitsy le izy satria contraste rezatsika fa mba ahafahantsika tonga dia micomprendre zany hoe ok aton'le limite dia atony ilany dia ahafahantsika tonga dia mahazo an'izy ao aminy zany le tondrana anazy miappuie zay teniny jazz zay hoe le resaka noir et blanc et tout ça mbola tsy miditran'le couleur alohany fa amin'ny fanaovana sary koa tena important be zay élément zay satria raha ny tokony izy mihitsy ary tsy tonga dia hoe manao sketch dia tonga dia couleur no atao fa misy an'le grayscale manao contraste ana noir et blanc aloha dia lumière sy ny ombre zay ianao zany vao mahita amin'ny akapobeany hoe eto ny source de lumière ataoko dia izao ny message tiako apita na amin'ny noir et blanc iny ary le izy dia fa hita hoe ohatr'izao ny émotion anty intention ako ty dia amin'ny avy eo ianao vao manao harmonie des couleurs sy ny sasany fa nisy be dia be koa mitovy amin'le exemple antenen'ny Tony teo ny nako le eto amin'ny reto anankiroa reto raha mijery zao tsika ny amin'io dia mitovy ihany zany le mode an'le izy fa rehefa tena mandinika sy manao étude an'le image zany dia ohatrany hoe ny lalao kokoa ny ombre zany tamin'le ray ny hazavana tsy voatery hazavana avy amin'ny andro fa na lune na étoile zay koa dia anisany hoe jouena be zay dia eo amin'ny émotion an'ireo zany no tsy mampitovy azy ny zavatra ampitany zany ny anankiray mety hoe misy tsy fahampiana satria misy aloka bebe kokoa na ohatr'izay ny lalaovana n'le contraste tao anatiny dia ny anankiray mety hoe teny amin'ny tarehany dia tsy nasiana aloka mihitsy dia ny anankiray zany mety hoe fanantenana dia ny anankiray misy zavatra tsy ampy ao anatin'le izy dia mijoue be mihitsy zany resaka contraste ao anatin'le fahasamihafana zany fifanoherana moa zany napiko kely anazy raha ohatra resaka contraste zay zao resaka émotion be na ataontsika resaka ambiance zay naiza atao mino fa zay daholo misy ambiance tianao apetraka foana ampitana hafatra fa raha amin'ny graphique design manokana ohatra resaka tsika soratra ohatra typographie zany zao contraste afaka nanaovitsika misy soratra tiatsika ivoatra kokoa dia mampiasa kilalaona contraste ao anatin'le izy mety hoe samy hafa le police ampiasaina mety hoe indray matavy be indray mahikely dia manome misy principe raha izay moa zany hoe tsy afaka amin'ny sary contraste hiérarchie en phase
afaka mametraka hiérarchie tsika misy ngeza dia kely amin'ny alalan'ny contraste afaka mametraka tsika emphase amin'ny alalan'ny contraste misy texte be dia misy anankiray grattant kely ampovoany contraste ny anaran'izay voilà dia inona no tiako atongavana amin'izay contraste afaka hiattirer l'attention ary matetika ny zavatra bien contrasté dia tena foko tonga dia manintona ho azy fa izay moa ilay izy hoe izay foana natao fa misy contexte angambany izany afaka ilazana arakaraka ny contexte tianao atongavana arakaraka le ambiance tianao atongavana arakaraka ny environnement misy koa raha hoany graphique design satria toantsika ohatra saturé be tsika eny amin'ny rindrina fianao fisana propagande fety couleur be daholo avy anao zany mba te avaka amin'ireny dia mampiasa contraste na couleur anao à partir an'izay contraste na saturation fa teinte indray izy amin'izay zany hoe raha mena daholo ataoko mangamanga ny anahy dia amin'izay hitan'ny olona ohatra ao daholo izay lumière contraste couleur tsy afaka misaraka ilay satria voilà ohatr'izay raha ny zavatra miresahana rote zany zao dia hoe misy objectif foana rehefa hanao an'ilay izy mety hoe mandefa message amin'olona mety hoe véhicule émotion anankiray dia rehefa ampiasanareo élément reo amin'izay dia misy règle inona daholo moa règle misy dia inona ny règle fampiasanareo raha ny amiko manokana aloha zao be dia be mihitsy ny large be ilay izy ary samy manana ny rehetrarehetra ngeza be ilay izy fa raha ny anahy manokana zao misy karazany maro dia tena fampiasako matetika ohatra ny resaka contraste de disposition le araka efa nytenen'ny Jazz teo resaka afaka mijery saritsika reo sary telo reo zany jouena tamin'ny resaka disposition ny voalohany aloha ohatra hoe natao kely dia natao lehibe misy zany élément ilaina atao ngeza ilaina atao kely dia ao anatin'izay koa safidiko le hoe miara-mitodika ohatra le ao anatin'le izy zany ohatra ny hoe diversifiena ny posine zany izay no tena basen'le contraste na disposition ty dia ahafahanao zany maneho hoe io zao resaka fanohanana dia tena hoe ao anatin'izay mihitsy le esprit an'le izy dia ahafahan'olona koa mba hoe ay tena zao mihitsy ny zavatra tantarainy ty dia sasany koa miopana amin'ny resaka fifanoherana moa zany io contraste io hoe mitodika ary indray dia mitodika ary indray dia mitodika eto ampovoany ny ray anisany ohatrany hoe fahasamihafana ao anatin'le izy zany manome diversité an'le zavatra tianao ampita koa zany dia izay zany anisan'ny ampiasaiko be koa ny resaka fahasamihafana posine zay dia ny resaka couleur moa mazava ho azy araka ny tenin'ny Jazz teo ihany koa hoe raha ohatra ka hoe fahita hoe mitovy be daholo foana le couleur fa ny nahy matetika fataoko hoe maka couleur palette ohatra hoe bleu dia araka ny sary hitantsika io misy zazakely anankiroa io hoe bleu no travaillena tao anatin'io nuance de bleu mba ahafahana manasongadina an'le personnage principal zany ao anatin'le izy dia zany rehetrarehetra zany zany mety hoe tsy voadinika araka ny tena hoe vao mijery fa rehefa tena mandinika an'le sary zany dia hita izay hoe reto ny opanan'ny masoko voalohany ao amin'le vao mijery analyse an'le sary zany règle be dia be misy règle d'harmonie misy règle na contraste misy règle hatraminy hoe composition sao dia hoe mbola tsy composition fa hoe sao dia makararo maso sa effet optique satria misy raha misy taona hitantsika couleur ohatra fluo be flashy be dia rehefa mijerytsika dia somary ohatra mamiratra loatra ilay couleur ça brûle tena carrément mandoro maso mihitsy ilay izy mitovy tatana amin'izay hoe ny olona ho resahanao ve ohatra mahita an'ilay couleur bleu sy vert sa manafangaro dia izay zany considération aveo reo ohatra tena iresaka règle be dia be tsika règle d'harmonie efa misy de base misy anankivalo fa mety mihoatra an'izay ilay izy dia ho anahy manokana aloha zany voalohany aloha le resaka lisibilité contraste manome lisibilité
rehefa fort contraste dia misy anankiray matanjaka kokoa anankiray tsy dia matanjaka donc zay aloha zany tsy maintsy mipetraka foana iza ny zavatra tiako hita voalohany ohatran'ilay tenen'ny fito eo dia mety angezaina mety couleur ny hitondràna anazy mety contraste ny hitondràna anazy zay moa zany contraste toa le disposition angezany formany ny saturation sy ny luminosité an'le élément avy eo ao anatin'le règle d'harmonie ny tena fampiasako matetika complémentarité zany hoe couleur anankiroa complémentaire raha zavaina tsotsotra dia ny couleur nalahatra anatina cercle anankiray donc ny couleur complémentaire c'est diamétralement opposé ohatra violet dia orange angambany eo ambony anazy hitatsika eo feo dia inona mahatonga zay satria tellement izy samy hafa dia afaka mora kokoa mametraka an'le contraste fort contraste zany raha tianao faible contraste izy dia kely zavatra mifanakaiky règle na analogue na règle na luminosité valeur échelle na valeur na ampiasana bleu clair kely bleu efa fotsy be ohatr'izay zany dia mifangarongarona izy ho anaty amin'ny vao nianatra règle d'harmonie explorena fa rehefa tena manomboka manao an'le izy dia tellement le izy tsinona mathématique be dia ohatra mahita ohatra ty palette na word ty palette na ohatra hoe zavatra efa fahita foana zany du coup tsy maintsy miezaka mitady za moa zany malaza an'izay ohatra hoe rebelle kely entre guillemets fa tiako kokoa micomprendre an'le règle ahafahako mety hoe mikasé an'le règle entre guillemets tsy voatery hoe mikasé moa zany fa mampiasa an'le izy d'une manière vraiment réfléchie du coup nataoko rehefa mandeha zay satria ao mampiasa triangle mampiasa carré mampiasa rectangle règle be dia be daholo zay dia nanomboka natambatambatra aloha ny règle ohatra hoe complémentaire sy ny analogue avona raha tambatra dia manome ohatra ny zavatra atao fitsika misy nuance na couleur ohatra violet fa aveo misy couleur anankiray flashy kokoa ao anatin'izay zavatra zay anisan'ny composition mahafinaritra be ohatra misy noir et blanc dia misy couleur iray mipetraka miattirer attention verina foana aloha zay koa zay advany satria graphique design zany raha manokana voalohany mila miattirer attention zay vao miresaka tsisy hoe tonga dia miresaka tsika nefa tsy mifampiarahaba na tsy mifampitena ndao aloha mba hiresaka zay ny graphique design voalohany donc mba ahafahana miattirer attention dia any anatin'le contraste sy couleur anisy mijouer rôle be tonga dia misy hoe mijery anao couleur tonga dia miavaka tamika dia attirer anao au moins attirer dia règle hafa rehefa mandeha io dia ny tena fampiasako matetika pentagramme zany hoe mitracé pentagone ao anatin'le cercle zany dia misy composition na couleur maromaro ao anatin'ny vokany mampatonga an'izay satria le complémentarité le complémentaire agressif loatra dia raha analogue indray fanakaiky loatra donc tsy tena ampy loatra le contraste dia aleoko mampiasa règle misy écart zany misy écart mba tsy tena lavitra nefa tsy tena akaiky koa dia pentagramme izy toana efa nanandrana hexagone sotry zany fa eo manomboka eo amin'ny pentagramme izy zany manomboka mahazo an'le triple le zavatra dia taviko tsy dia fahita bien contrasté le couleur samy miavaka tsara daholo dia afaka mbola misy possibilité anao milalao eo ampovoany ao dia donc lasa pentagramme sy monochrome zany natambatra pentagramme sy valeur an'ireo couleur le izy kory tsy hoe 5 couleur foana ny ampiasana fa misy hoe alako ny anankiroa na alako ny anankiray na alako ny anankitelo ohatra dia mahazo an'izay zavatra ohatr'izay zany intéressant kokoa sady plus kokoa nefa tsy tena agressif be dia io zany voilà. Oui, anapiko an'izay amin'ny sary manokana aloha nyteneniko teo fanany moa hoe lumière neneny tena important be aloha voalohany indrindra règle anankiray tena tiako be fa mampiasa anazy basique be izy fa tsy fampiasan'olona betsaka nefa ny hoe lumière Rembrandt light filazana azy zay Rembrandt light zay en fait miala tanteraka amin'ilay fanao cliché mahazatra hoe rehefa manao sary portrait an'olona dia mazava be fotsiny dia zay mahatonga ny olona ohatra hoe misy olona tsotra fotsiny manao selfie ohatra zao dia manana tendance tsika hoe makeo aloha varavarankely tonga dia face be varavarankely dia hoe manja be tsika ohatra zao satria mahazo lumière be fa amina sary tsy zay loatra le tena ilaina fa raha mijery exemple zao tsika amina Rembrandt light ito zao le lumière avy any amin'ny sisiny azonareo miala amin'le fanao mahazatra hoe face be le lumière dia raha mahita tsika hoe le lumière no mifaçonné no fitenan'izany mandrafitra ny tarehan'le olona eo amin'le sary iny voalohany mahita ny toetran'le olona caractère olona mamoaka an'le caractère eo koa mahita misy contraste misy netité kokoa ny tarehan'le olona misy raha hitantsika zao ohatra hita tsara ny
ny texture-na peau-an'le olona fa tsy sary bakoly be le olona na ohatr'izany. Hitanao hoe le sary miteny kokoa le sary. Misy zavatra tiana ampitaina kokoa amin'izy na fomba fijerin'le olona raha miankina amin'le lalaoan'le hazavana sy le alika dia efa miala tanteraka amin'le zavatra standard be zany dia mahavita tsy mila asiana soratra akory le sary na ina fa jerenao fotsiny dia vitanao hoe ohatrany ahoana ity olona ity ohatrany ahoana ny zavatra tianao ampitaina. Zay re momba ny lumière. Faharoa momba ny couleur manaraka tanteraka an'izay koa hoe harmonie des couleurs zay koa zava-dehibe satria raha zay resaka hoe complémentarité des couleurs zay fotsiny zao ohatra tsika zao tsy manana automatique amintsika fotsiny le izy hoe tia coucher de soleil be tsika satria mampatonga antsika tian'le izy misy couleur sy mavo sy manga miaraka foana eo dia normal be antsika olombelona amin'ny masontsika hoe tia be an'le izy satria zay mampatonga izy tiantsika be dia mila rehefa maka sary zany mila tatao an-tsaina foana zay zavatra hoe inona no miintéressé an'ny masontsika, inona no miala amin'ny mahazatra surtout mba ahafahana mamoaka an'izay hoe sary tsara satria le sary tsara tsy voatery hoe azaverika sary mazava na ndray fa raha za manokana zay natao hoe sary tsara hoe les lumières mamoaka ny hazavana sy ombre miaraka sy ny couleur hoe voaeritreritra tsara hoe tistiny miaraka dia misy dikany iny hoe mampiseho ohatra hoe mampiseho hoe misy zao couleur orange zao ny atao hoe couleur mafana dia rehefa mampiasa couleur mafana anao dia misy dikany iny hoe mampiseho zavatra positive ianao mampiseho zavatra hoe été ianao été hoe manao vacances ratsy be raha hoe anao vacances any Sainte Marie anao ka bleu be le zavatra fa zay ny anao any Sainte Marie fa mila zavatra mafana ianao dia manampy koa zay resaka température zay verina kely amin'tsy hoe verina fa mahafinaritra anahy le resaka hoe inona ny tsara amin'le zavatra tsara zay attitude mindset na zay questionnement zay mamaly zavatra be dia be rehefa hoe tsara ty dia le mezaka comprendre hoe inona amin'le tsara dia ireo olona be dia be artiste be dia be ireo sûrement quelque part nisy fanontaniana ohatr'izany matoa izy navita namoaka standard na règle hoe zao ny règle esthétique atsika couleur contraste lumière dia ho anahy manokana zay lasa fomba fiasa satria ohatrany hoe tsy hoe sanatria mandaka an'le lalàna fa tia averika any tia comprendre an'le lalàna zany mba ahafahana miexplorer zavatra hafa satria na un moment donné hain'iny lalàna iny daholo tout le monde dia ahoana indray ary manaraka dia eo zany le izy dia ny zavatra mbola tsy voaresaka teo amina graphique design sy ny communication visuelle misy critère anankiray toy nisy ambiance nisy émotion association émotionnelle sy ny tariny fa misy association anankiray identitaire sy culturelle atambatro identitaire tsy hoe mamalagasy eny misy couleur mamalagasy fa amina société ray annonceur ianao manana ny couleur izy ohatra hoe anolohany tsika coca rouge misy RTL mety hoe rouge koa fa zay donc amty amin'ny graphique design misy an'izay zavatra anankiray zay tsy azo tsontsoniavana mihitsy hoe zay rehefa reto ny couleur anay ninona teneninao na faly io na tsy faly io na malahelo io na ahoana dia reo ny ampiasaina donc ahoana ny ahafahana miresaka amina couleur chaude ohatra nefa ny zavatra mety sanatria ohatra hoe mampalahelo no antragna dia mila communiquer na izy tsy maintsy manaraka charte donc eo amin'izay le mila micomprendre an'le lalàna sy micomprendre an'le fiarahan'le couleur miasa dia afaka mametraka an'le zay objectif zay zany. En fait, tellement mahafinaritra be an'any elo anareo satria ohatrany hoe waouh dia zany zavatra ataonao franchement c'est pas du tout mon truc dia tena hoe waouh dia tiako hoe raha ohatra zaho zao tsy mpanao an'izany zany tsy mahay zany maka sary manao graphique design sotry zany fa hoe raha te hanomboka dia inany mety hoe afaka teneninareo anao hoe ohatra raha mikaka sary ianao dia reto farafara tsara respecté par rapport amin'ny resaka couleur lumière sotry zany donc zay hoe raha ohatra dia hitante zao hanao affiche amin'ny canvas zao ohatra inona no mety hoe règle na lumière contraste sotry zany tokony mba hajaiko pareil raha nomboka sketch zavatra dia zay no tena tiako azo avy aminareo raha za nomboka ary inona no tokony hajaiko. Ok, raha amiko manokana aloha zany raha nomboka fanaovana sary dia miresaka contraste na valeur angamba ny hitako tonga dia tsy maintsy asongadina satria ianao ampita hafatra ianao mpampita hafatra mandeha ny hafatra dia tsy maintsy izay zavatra ao an-tsainao no voarain'olona dia raha ohatra raisitsika amin'le advertising ny salto ty zao ohatra
ny teknika nampiasaiko tao anatin'io zao a boucle visuelle zany hoe hitanareo hoe mihodina ohatr'izay le izy a ary ny tiana nasongadina tamin'io dia le produit chips ny salto dia hitanareo mihitsy izay boucle izay hoe ato ny focusan'le zavatra tiana nasongadina ao anatin'le izy zany dia anisany hoe tiako be raha ohatra hoe voanoka ny olona dia efa tonga dia mahay mijery an'izay hoe aiza ny tiako asongadina ao anatin'le izy tsy voatery hoe boucle izay koa fa vehivavy kely mitazona lumière eto misy le izy koa tsy voatery hoe boucle visuelle ohatr'izay fa misy koa ny atao hoe aneriana zany ianao mila atao hoe maizina kokoa ve dia ny eto zany focusin'le izy zany amin'ny voalohany mihitsy dia tonga dia efa hitanao hoe aiza ny tiako asongadina ohatran'io zao dia niteny mihitsy ilay mpanoratra zany tamin'io hoe ny énergie ny tiana asongadina anatin'izay dia tsy maintsy amin'ny intention ianao no manao an'iny fa avy eo ianao manatsara amin'ny alalan'ny teknika izay efa hainao moa zany dia ny resaka couleur ny harmoniana couleur amiko manokana araka le ohatry ny efa nitohananareo teo ihany hoe fahaizana mampiady loko anisany tena mety hoe atadiavan'olona be kokoa satria za moa zany mpana bebe kokoa amina resaka personnage famoronana personnage dia anisany koa itadiavan'olona ny resaka personnage ny resaka fahaizanao lalaon'ny loko na ohatra ataoko hoe fitafiny eny amin'ny fitafiny fotsiny azy dia ohatr'izay araky ny hitantsika ao moa zany misy personnage maromaro dia tonga dia mipetraka ao amin'olona zany hoe iny loko iny no misongadina dia iny ihanina manao an'izao le ohatr'izao dia la resaka toana koa le resaka température ny lumière les lumière froide sy ny lumière chaude rehefa manomboka manao sary dia ilaina ny mahafehy an'izay koa satria important be ohatra hoe source de lumière raha ohatra hoe mijery ianao dia aiza ny source de lumière dia tsy maintsy amin'iny ahafahanao mandoko an'io marina fa misy palette de couleur io mipetraka eo fa tsy maintsy misy point de fuite zany na source de couleur ahafahanao dia iny ihany no travaillenao io même plan ihany dia io amin'ny alina indray dia tsy any fenêtre les lumière fa avy eo ambony dia ohatra arak'izay zany mode hitondranao anazy zay ngambany raha mafy an'izay ianao dia mety ho an'ny sary indray aloha tena conseillako voalohany dia tsy mieritreritra le règle aloha voalohany indrindra inona mahatonga an'izay raha vao ohatra be dia be loatra le règle dia raha vao ataonao an-tsaina be daholo le règle rehetra dia tsy mivoaka aloha le zavatra tianao ampitaina fa lasa voafetrana iny fa ny voalohany zany tsara foana hoe makasary ianao dia makasary izay zavatra tianao izay zavatra resentiavanao fotsiny hoe ohatra mahafinaritra anay tsy voninkazo io tsy dia alaiko satria tsika inconsciemment mahafantatra ho azy hoe inona mahatsara ny tsy voninkazo itsy mety hoe le couleur an'ilay voninkazo mitiavantsika an'ilay izy dia lasa mandeha automatique iny fa raha te-hanatra an'ilay règle koa amina tsy tena hoe mamaky boky dia eo foana lasa bloqué amin'izay fa fanoko manokana zao ohatra hoe mijery film foana dia anaty film no mahita hoe ty karazana lumière ty tiako be ty karazana couleur ty tiako be dia misy fotoana zany zao ohatra hoe ty série Peaky Blinders be zao za dia mba te ohatra ny Tommy za mijery na le izy fotsiny ataoko fa tsy voatery zany hoe hianatra be na définition hoe zao fa misinspiré amin'ina hoe misy couleur mavomavo orange misy ombre aty dia malimalika kely foana ny tarehany fa tsy mazava be dia iny dia efa mba averiko le izy averiko tsikelikely dia ianao manao expérience zany dia hitanao azy daholo ihany le règle satria le règle koa tsy afaka ataonao hoe mampisaiko daholo règle folo ao anatina zavatra ray fa misy sary sasany zao ohatra hoe anatina sary règle ray ihany eo dia zay vita tsara le sary fa tsy voatery zany ianao hoe inona ny sary tsara dia hoe sady mampiasa règle de tiers ianao mampiasa complémentarité de couleur ianao mampiasa zao fa indraindray misy zavatra tsy sidirany mihitsy le sary fa hoe sary nalaiko tamin'ny telefôna tsotra kely ohatra zao fotsiny fa mamoaka le émotion fotsiny le izy dia zay tapitra ny ilaina an'le règle fotsiny zany mila fantarina foana ihany izy quand même hoe
atao balise le izy hoe atreto le zavatra afaka atao koa fa tsy tena hoe mandeha freestyle be hatramin'ny farany. Za koa te appuyer kely an'izay resaka hoe expérience zay raha vao manomboka mantsy ianao tena tsy ahalala ninina misy dia araka ny teneny Tony hoe passion aloha ny tondra dia avy eo iny tsinona arakaraky ny anaovanao an'ilay izy no ohatrany hoe mampivoatra anao hoe tiako ovaina tiako hatsaraina koa dia hitako hoe important be koa ny resaka expérience ao anatin'ilay domaine rehetra. Satria na le expérience iny zao za manokana tsy afaka tena tamin'ny voalohany hoe tiany couleur tiako hoe identitéako manokana na hoe tiany lumière identitéako manokana fa par l'expérience nahitako anazy hoe ohatrany tiako be foana ty mahafinaritra be anazy dia lasa automatique ho azy le izy fa tsy forcena be zany hoe vao anomboka dia tsy maintsy mety style koa hoe tsy maintsy ohatr'izao na tsy maintsy ohatr'izao fa tsara foana mi-expérimenter kely foana hoe manao kely an'ity copier kely za zany tsy problémako mihitsy le hoe mifampikopier kely amin'ny voalohany satria ilaina foana hoe misinspiré anao dia mikopier anao dia amin'ny alalan'iny no misinspiré dia mahita ny lalanao amin'izay anao avy eo fa tsy voatery hoe mahita sary na hoe ohatr'izao sary ataony dia tsy maintsy anao ohatran'iny foana lasa very indray le identité anao après tsy ho fantatra mazava mihitsy hoe izy anao après. Zay aloha côté artistique après rehefa tena miasa ndray côté production sy any anaty tena production pure ny identité misy ary olona mandrapahafaty tsy mahita identité fa nefa manao zavatra norme tsara voilà. Conseillako fotsiny aloha zany fanakaikikaiky amin'ny tenen'ny Tony fokisa ao maso aloha zany fokisa ao maso amin'izay zavatra m'intéressé zay zavatra tiana saotra zany dia avy eo rehefa voky ao maso dia manao zavatra eo dia midécouvrir dia mahita tsy maninona tsy mahita lalana koa tsy maninona fa mi-expérimenter foana zay tena zava-dehibe zay dia avy eo lalana en fait io lalana io averika any efa expérimentation an'olona be dia be tany aloha io fa tsika mamorona anazy tsy maninona koa mi-expérimenter lalana hoe tiranga ahoana ndray fa ndeha ny expérimenter rehefa tsy hay mihitsy izy dia avelao misy lalana be dia be afaka ianarana dia appuieko daholo zavatra tena ny zareo hoe atomboka aloha midécouvrir dia lasa tiana ilay izy zay vao mikaroka fa tsy tonga dia fihezana disciplinena be dia lasa varotra zavatra fa raha afaka pitsy fa tsy manao an'ilay création ntsony fa lasa miova lalana zay zany voilà. Dia ohatrany ahoana ny fomba nianaranareo nisy nampianatra ve sa tena hoe nianatra rehetra? Ny aloha tamin'ny sary teo amin'ny valitaona teo zay no tena nanao sary dia nandritran'izay fotoana izay tsy maintsy voalohany indreo aloha mitesitesta fotsiny manao milalao fotsiny aloha dia rehefa natsapa hoe te hivoatra kokoa sy hoe te hicomprendre an'ilay zavatra atao dia tsy maintsy mitady olona s'entourer amin'ilay olona ao anatin'ilay domaine tsy voatery ilay sary fotsiny koa nefa fa na domaine hafa satria raha resaka lumière zao lumière tena nampibloqué ana satria za koa tao anatin'izay olona izay hoe tianao sary mazava fotsiny satria manana appareil photo HD zay hoe fiteny azy dia tsy izay nefa le zavatra tiako atao dia lasa rehefa fangaro taman'olona manao an'ilay sary zany dia mahay tsikelikely iny hoe misy mot-clé fotsiny ampitan'zareo ohatrany hoe voateniteny iny dia anjaranao indray avy eo manao recherche mitokana hoe zao fa tsy mbola misy zany aloha hoe olona afaka tena hoe mameanao zato isanjato ny fahaizana fa mikitikitika eran'ny tanàna iny zany ianao dia mba maheno mot-clé dia manao recherche zay foana no nataoko dia resaka lumière moa zany tena nampibloqué ana zany hoe tsy micomprendre ny lumière io mihitsy atany fa hoe maka sary fotsiny dia ataoko izay ampasava ny sary io fa rehefa nandeha iny fotoana dia teneniko tony zany hoe mijery film mijery sarin'olona hafa mijery dessin mijery olona manao maquillage koa ary dia io ny afahako mahita hoe ohatra hoe olona manao maquillage hoe mahita hoe raha te hanafina seriny izy dia ampiana kely eto ampianan'izao dia izany zavatra any nampahay ana sary koa fa tsy hoe koa hoe maquillage izy dia hoe lehilahy dia tsy entina sy ny tariny fa nalaikolaiko kely un peu partout daholo zany dia ireo fahaizana ireo natambatra nahafahako namoaka ny hoe zao no asa sariko. Tena indray ny fanaovana sary moa zany tsy maintsy mila teknika ihany na izany ara fa ny fitiavanao sary zany no anisan'ny hoe tena tokony essence voalohany indrindra ny amin'ny
domaine discipline misy anahy dia raha ohatra tianao le izy satria tena tiako le izy moa zany dia nezahako ny trandrahana reo teknika rehetrarehetra misy zany dia araka ny tenen'ny Tony teo koa hoe tsy nenao rery akory no ohatrany hoe raha ianao rery zany tu vas plus loin fa raha miaraka amin'olona ianao dia tena ho lavitra be dia za zany tao anatin'izay niditra association Plumard moa zany ile association ana fanaovana sary ao anatiny misy discipline maro be misy ao BDiste, ny cartooniste, ny resaka portraitiste sy ny discipline maro be zany dia nanandrana tanteraka an'ireo discipline maro be reo koa koa ohatran'ilay tenen'ny Tony teo ihany hoe tsy voatery hoe ianao fa tena mitrandraka discipline hafa fa teo zany no ohatran'ny hoe nahita kokoa hoe tia ny métier amiko kokoa tiana ohatry ny hitako hoe tavavoaka kokoa par rapport am'le discipline hafa dia teo ko ny hoe bon allo i se lancer am'ity dia tsy voatery hoe nahay an'iny koa nefa fa teo zany ohatry hoe satria tamin'ny 2017 ko nahafantatra hoe misy malagasy afaka manao le digital painting zany dia teo no nanoka nitrandraka hoe ahoana ny fomba de papier crayon papier traditionnel à digital zany dia zay tsy pas forcément eto amintsika moa tsisy école des beaux-arts na zavatra hafa ianarana manokana akademika ho amin'izany rehetrarehetra zany fa ny eto zany dia mampianatena daholo ny artiste rehetrarehetra dia ny ananantsika eto dia internet moa zany anisan'ny tena hoe nitrandrahana be trandrahana internet zay moa zany nahaizako azy internet ny internet amin'ny teny gasy dia reny zany nitrandrahana zany misy tutoriel sy ny rehetrarehetra manampy be anao zany raha résumeko dia ny resaka partage entre ana artiste discipline maro samihafa fa samihafana zany ahitanao hoe ina mety aminao kokoa faro resaka travail personnel anao hoe ianao mihitsy mila mitrandraka manao an'izao satria ny olona tsy voateraka dia nay anatomie an'olombelona fa mila trandrahana ny perspective rehetra niny anatomie an'olombelona iny dia zay za moa zany ny teny foana éternel étudiante za satria à chaque projet misy tetikasa zany mitondra eo amiko ohatra boky resaka alika ohatra ny personnage principal tsy mianatra tanteraka ny anatomie sy ny perspective na alika dia voatery koa manao conception anakaraha design mifanaraka amin'iny be dia be zany ny alika ataoko eo dia ohatr'izay zany le izy hoe challenge foana ny fiainana tsisy hoe akia fa éternel étudiant zany ao anatin'le izy dia mitrandraka foana ianao raha graphique design manokana ny anahaka tsara be le misentouré olona fa graphique design tsy mifankalala tamin'ny andronay satria tsy nisy réseaux sociaux zany fa hoe misy any dia même natao voalohany ary tsy nafantatra hoe zay le asa du coup za plutôt recherche perso observation be dia mamaky boky be dia mijery making-of be dia be tamin'ny andronay fa mbola tsisy tuto YouTube lafo be mandeha internet taminao tanareo misy DVD ohatra Harry Potter dia misy making-of anatiny misy séquence na film vaovao toy antsy mivoaka tamin'ireny dia reny no intéressé anako koa afahako en fait nanana le culture visuelle quelque part dia après koa mety le culture na direction artistique satria zay nanampy daholo boky sy graffiti no tena influence-ako tamin'ny voalohany mpandeha tao amin'ny FM tamin'izany dia tamin'izany moa izy CCAC dia FM misy boky anankiray zay tao mandritra ny enimbolana angamba zay foana nalaiko tao graffiti sy calligraphie dia zay le miverina amin'ilay teneniko teo dia davy le zavatra tiana dia aveo mirobo jusqu'à ce que le hoe non na ohatr' zany fa misy zavatra azy foana ny tena sarotra indrindra taminah resaka couleur contraste ohatra facile ihany ataoko hoe miaignainga naturellement tamin'le couleur daolina ma lumière sy ny contraste aveo fa le couleur mihitsiny misy taona nahatra amin'izao ary misy taona misy couleur manahirana ana dia fomba nafahako ny ohatran'le izy méthode anankiroa ny anankiray
ty zavatra ty lesona famina bozara le izy jerevy ny zavatra naturel dia zao ohatrany hoe voilà imitena le izy aloha dia za zany afahana micomprendre le mécanisme sy dynamisme fotsiny ohatra rahantsika exemple ohatra zao loko any Laiansa Antananarivo io io zao ohatra coucher de soleil nangalako an'le tao an'le izy nisy information be dia be tany mila zavatra ohatra zao dia ozy quelque part atao anatin'le réflexion ok coucher de soleil zany ataontsika dia à partir an'iny couleur iny avy eo naka le palette n'le izy rehetrarehetra misy karazana coucher de soleil be dia be dia misy anankiray ohatran'io dia satria nisy an'le resakantsika teo asa dia ohatr'izay no nafahako surpasser an'le satria rehefa resaka couleur dia zay tiako ihany mandeha tamin'ny voalohany ary ohatr'izay daholo tsara zay fa à un moment donné zay tsy ampy dia donc ny imiter nature aloha zany dia avy eo mitady réalisation an'olo-kafa tsy voatery graphique design ary za ary tsy manao référence graphique design mihitsy raha tsy taty arina fa tamin'ny voananomboka peinture les grands œuvres reny cubisme expressionnisme film 3D zavatra ohatr'izany jerevako donc à partir an'ireny ianao mahita composition tsy amprisonné tiako fe dia mety tiako fe dia tsara nefa rehefa mijery ohatra mety an'le izy dia avy eo mitady an'le audace dao andramana ary ty zavatra ty zay sahy manao dingana lehibe amin'izay stade zay satria tsy voatery évident le izy raha tsy mi-expérimenter an'izy ianao tsy mahalala an'le tsy mahazo an'le sensibilité donc zay zany expérimentation recherche dia fahatelo farany le any anaty asa satria mivoatra moa tamin'ny voalohany ny asa rery dia avy eo niditra agence dia nanomboka tao misy tao zany vao nafantatra graphiste hafa dia misy DA dia misy graphiste hafa dia mijery zavatra ataony zareo dia manaraka ny zavatra ataony ianao koa moa rehefa manana DA dia tsy maintsy manaraka ny zavatra tenenina dia zay no ataoko hoe type sara ambiny angambany ajanona ny zavatra tianao sy ny zavatra hainao dia mizaha miditra amina direction hoen'olona zay zavatra zay mampitombo rapide be satria ohatra za tena ko anareo tsy tia vert fluo mihitsy dia tsy tia violet tsy tia rose fa nisy projet anankiray ny ara-niasa daholo ary reo tsy maintsy atao le izy dia amin'ny voalohany frustré be irrité be tsy hita mihitsy atao fa plus ianao mi se relâche dia plus ianao miezaka miditra fotsiny just do it izy like zay atao fotsiny anao le izy dia ohatrany hoe nourri kokoa rehefa mahazo résultat dia iny no tena tsara iny découvrir dia metina dia lasa zao presque flashy daholo couleur rehefa hoe mila mampiasa couleur mila dynamique be zay raha ohatra tamin'ny 10 taona lasa tena za j'aurais jamais imaginé violet sy vert mampiasaiko anatina créa fa misy zavatra zay voilà tena manova mihitsy en fait mila miomana raha ho anahy raha ohatra hoe autodidacte hafa indray ny ampianarana manko taritana dia là encore mbola komba hafa le taritana fa raha hoe te s'ouvrir dia aloha tena misy zavatra adino zany le gauche sy le za tsy tia an'ity gauche droite hitako be koa zay resaka ohatra hoe client tsy voatery hoe satria za mantsy miasa rery moa zany dia direction aty amina fa ny client koa miimposé amin'izay dia zay le izy hoe tsy voatery zay tianao manokana le izy fa zay tiany client sy ianao zany dia manisy cohérence eo nareo hoe inona marimaritra iraisany fa tsy hoe to tena hivoana be amin'le direction nieritreretinao fa ampidirina foana ihany ny anakiroa-tonta zay raha ka teneniko matetika moa ny design tokony hoe collaboratif foana fa tsy olona ray mety olona ray manangana anazy amin'ny farany fa io misy collaboration amin'olona maromaro donc zay attitude zay rehefa manana an'izay anao dia hitako hoe tena nisan'ny akoatra ny boky sy ny expérimentation sotra zany iny ary no tena mampiezaka anao s'adapter surtout mitady solution mety amina zavatra eritreretinao tamin'ny voalohany tsy mety donc là c'est une fois que tu passes ce cap là c'est bon quoi. Justement pour y rebondir matin j'ai cette chose avec une femme s'inspirer passion sy ny sisa dia inona afaka entinareo mi-encourager ny tangolantsika mety hoe te hiditra amin'le sehatra artistique ary zareo hoe te hiditra amin'izay resaka hoe art zay na inona ny ataonareo na mety hoe zavatra hafa dia inona ny afaka i-encourager nareo an'zareo mahafinaritra ny ereto hoe inona zany zavatra mahafinaritra ao anatin'le izy
On va dire, tsy haiko e, inona afaka zarainareo an'zareo dia ny teniko manko nareo teo misinspiré mety afaka mizara kely venareo hoe iza ny source d'inspiration nareo tamin'izany na hoe site tafijerinareo matetika na hoe tena hoe ohatrany hoe nahatonga nareo androandry afaka zarainareo kely. Ao anatin'ilay lumière sy contraste ihany afaka mitatritsika satria raha atomboka. Alors ny za moa tsy dia matadidy anaran'olona ilalantsika fa ny influence anisany avovana influence hatramin'izayko hatramin'izao mbola hitako ny peinture sy illustration satria tsy haiko zay mety hoe zay koa no tezako ny tena ka grand artiste Da Vinci sculpture Michel-Ange ary jerevanao lumière et contraste tu veux des formes tu vas là-bas tu auras des formes sy rehetra reny ohatrany hoe traditionnel be le izy fa ohatrany hoe minorir sy miresaka amin'ny kokoa dia après taty aoriana rehefa le nanomboka mivoatra ny teknolojia 3D sy machine za moa tsy dia tia zavatra le tena réaliste be sy ohatran'ireny ny zavatra ataoko fa plus abstrait kokoa sy voilà modeler réalité vaovao amin'izay itiavako anazy hitantsika zao nosy Bora ohatra Picasso sy zay cubisme rehetrarehetra mety fantatrareo dia zavatra ohatr'izay du coup miezaka mitady an'ireny artiste ireny miezaka mitady projet miezaka koa mitady projet tsy fataoko fa tiako vita dia en fait zay manome standard anahy manokana tsy voatery dia rahako amin'ny client ohatr'izay fa standardako dia miezaka foana mitonga amin'ny standard koa iny rehefa tonga amin'iny dia mitady hafa indray dia zay zany za tsy dia tena hoe tsy maintsy mijery amin'ny amina foana isanandro fa reo zany metikodana tato ato koa packaging be dia ny olona mpanao typographie satria efa tonga amina stade zany dia tsy haiko hoe mitady zavatra vaovao be sy zavatra plus expérimental kokoa ngambany dans tout ce qui est écriture latine donc designer latinos reo tonga dia rombotra be anatina symbolisme sy typographie et couleur tonga culture espagnole sy portugaise na Amérique latine tsisy dikan'le flashy be aty amintsika reny donc là c'est mahafinaritra le izy après site Google karaka mot-clé io mandeha foana ka mot-clé Google kama foana mot-clé fa manana mot-clé tsara dia manome valiny tsara izy Pinterest tsy mialana dia ohatrany hoe fa tin zany koa rehefa oui rehefa mampiditra mot-clé tsara ianao ça te suggère en fait des trucs que tu n'aurais jamais imaginé des bien ça dia misy anankiray zay vao hitako zao ohatra typographique poster ny anaran'le site ao indray tonga dia efa délirana tsy takatra ohatrany hoe oviny rehefa miditra ao satria tsy ohatran'ny zavatra totsika reny naniny ao donc zay mahafinaritra anazy satria en fait mialimenter ny atidoky possible ny anakoloko le possibilité zany satria raha tsy manao an'izay dia mijano eo amin'ny tian'le client fotsiny dia ahoana fampiasako anazy ndraindray testeko any anatina projet client le izy zay ny anana expérimentation tsy dia manao projet perso betsaka fa ny anaty projet client testeko dia ça en fait ça cultive aussi hoe possible avela izy tena afaka ampiasaina satria voilà raha ninahy miinspiré anahy manokana moa zany tsisy hoe zavatra spécifique fa na ny zavatra mientourer anahy na ny artiste na ny graphic designer surtout na ny resaka photographe na ny monde créatif mihitsy zany anisany tena miinspiré anahy dia fa raha ohatra tsy maintsy hitonina dia Picasso anisany tena hoe tiako be mihitsy ny parcours ny ainany satria izy tena nandalo tanatin'ny resaka hoe nanao portrait nanao ny technique sy discipline rehetra fa nefa ny safidy izy hoe hitondra tomboka sy hafa mihitsy zany dia mitrandraka an'izay technique izay izy dia anisany hoe tena tiako be zany ary anisany mbola hoe mampalaza azy hatramin'izao zany zavatra zany dia ny ankoatr'izay moa mety hoe ny olona miteny hoe ny artiste malagasy mety hoe tsy dia ohatrany hoe misongadina loatra
fa za manokana mahita hoe mana-talenta ny malagasy dia m'inspire be anahy koa ny olona ohatrany hoe anatin'ny monde io toy ny ohatra hoe Hershinato na ihany koa quelque chose reny zany anisany hoe tena mampitombo anahy ohatrany hoe hivoatra ao anatin'io sehatra io mahita ny zavatra vitan'zareo dia m'inspire anahy. Dia raha ohatra ka hoe olona te hiditra n'ity sehatra ity ny olona rehetra zatovy na tsisy hoe tara tsisy hoe efa tsy mety tsony fa efa taraiky be efa antitra be fa c'est moyen anananao eo zany na taratasy na crayon zay aloha tombohany tsy misy hoe tonga dia manana tablette graphique ty moa teneniko foana hoe tsy misy manana fitaovana lafatra be ianao zay vao atafavoaka zavatra tsara fa ny zavatra simple indrindra iny aloha hitrandrahana azy mivoatra eny foana iny rehefa hitan'olona ianao hoe manomboka mitombo ao anatin'le tontolo satria zay koa ny atombohako mantsy za tsy nanana hoe zavatra tonga dia feno hatramin'ny voalohany fa teo zany no nanomboka mitrandraka an'le izy dia hitan'olona le izy hoe misy potentiel dia teo zany nafahana nivoatra ao anatin'le izy. Résumé kely hoe atombohy amin'izay anananao zany ny zavatra rehetra ataonao tsy voatery hoe feno ny fitaovanao fa atombohy amin'iny fahazotoanao iny. Dia manarak'izay ny resaka sary tsisy hoe araka ny teneniko teo hoe tsisy hoe tara sy tara zany fa ianao arakaraky ny hamerenanao azy no ahaizanao azy. Dia ny olon-drehetra teneniko eto manana fahafahana hianatra sary satria zay mantsy stéréotype hoe tsy efa nianatra be hatramin'ny kely reny dia zay na tonga reny non tsy zay fa arakaraky ny hamerenanao azy mety hoe ny fotoana hitrandrahanao azy tsy mitovy ny sasany mety hoe mora mianatra kokoa noho ianao ohatra le fotoana fa samy miara-mahay ihany rehefa miara-mitrandraka zany. Raha hoanandray aloha amin'ny sary dia tsy noho nanarana fa nanomboka tamin'izay 7 taona nanaovako sary zay be dia be loatra ny olona nandalo teo aminahy surtout za tonga dia assumeko be génération Z c'est-à-dire hoe tena taty ariana be tsy le neraka tamin'ilay mpakasary teo aloha efa nalaza be tsy hoe nanana ny anarany manokana fa taty ariana be dia voalohany indro aloha tamin'ny internet tena nahita vokatra be dia be foana na teto amintsika na tany ivelany surtout nafahako nananako ny stylako manokana zany le fait de mijerijery be un peu partout mihitsy hoe nanambatra ny tany ivelany sy ny teto amintsika miaraka satria koa amin'ny mahasan'le izy tsy afaka manao beloha fotsiny hoe ty any andafy ty ohatra entre guillemets ty ny mety any andafy dia tsy maintsy forcéko eto amin'le eto le izy fa tsy maintsy misadapte kely amin'le contexte koa eto amintsika dia misy zavatra mila atambatra zany dia za moa nanonofo foana zay hoe hiditra hiara hiaina amina hoe photographe pilier teto Madagasikara aloha voalohany indrindra dia heureusement zany taty ariana mba tanteraka any izy za moa zany amin'ny PPM Union des photographes professionnels à Madagascar zany hoe ao anatin'ireo be photographe tena hoe pilier à Madagascar navita zavatra ngeda be teto amintsika sy hoe miavaka dia lasa avantage be anazy izy aty amin'izao satria lasa micôtoyer an'zareo dia le izy koa tsy resaka teknika fotsiny fa na resaka entrepreneuriat mindset sy ny tariny sarotra be antsika artiste le miaina zay na zay valitaonako zay fotsiny mbola tsy manambady mbola tsy manana zanaka sana fa misy fotoana misy stress ananako amin'ny maha hoe artiste anao hoe ahoana rapitso ahoana raha tsy manana an'ity tsy manana contrat sy ny sisa fa rehefa micôtoyer an'le olona reo foana dia lasa mandeha automatique le izy lasa miakatra tsikelikely foana anao dia zay foana naveriko hoe mila mahay misentourer amina olona hoe hitanao hoe olona tsy mitsahatra mianatra zay koa important be satria le izy tsy vitany hoe mahay zao dia be style be hoe za nienjana indrindra amin'izao na zao fa mila mbola foana hoe misy zavatra ianarana foana isanandro anao
androany ary so za dia efa nahay zavatra be menaka taminareo dia ohatray foana ilay fiainana hoe raha amiko manokana zany miafatrako hoe mila mianatra foana isanandro dia mila curieux foana satria na tsika mandeha eny an-dalana raha zao dia efa za manokana tsy mijery moa zany fa misy taona ny olona zao ohatra hoe ny olona mamodamy mety hoe manja be itsy olona itsy ilay be ny akanjony fa ny anaty zany ny hitako fa ny anao ohatra hoe mahita masoandro mipoaka be eo amin'ilay olona dia zany hoe zany zany dia ohatrizay foana zany fanao ka isan'andro naizanaiza izay alehako dia mandeha automatique ho azy ny saiko hoe mijery lumière mijery couleur sy ohatr'izany dia tsisy hoe eto sy eto mianatra foana amin'izay alehako eo izay no tena ahafahako hoe mivoatra isan'andro foana zany. Tena mianatra zavatra be be mihitsy ny resakintsika androany tena zavatra be be mihitsy ianarana dia alevako melony fisaorana fa tena wow. Saotra zareo. Dia azao tena makanantsika inona no mety projet anareo tsirairay next en cours afaka resanareo aminay. Ok, ny tetikasa amin'izao moa zany nina arak'izay hoe manao mipahana be kokoa zany resaka fanaovam-boky dia amin'izao zany miasa amina série série ana boky ho an'ny tanora anankiefatra tsy eto atoerana fa ny ivelany à l'international zany. Dia izay zany ny fotoana anatanterahana an'izy io tsy voatery hoe rapitsy na afaka iray volana fa ho hitanareo miandalana eo ihany le tetikasa moa zany fa ny resaka hoe ny amiko manokana moa zany mandeha eny foana ny travail personnel iny zany tsy ataoko ambany zavatra satria tsy hoe rotoroto be amin'ny asanao sy ny tetikasanao dia tsy dia mamela ny projet personnel anao fa mila sady lanjalanjainao zany reo. Nena manokana indray raha miverina kely tany aloha tena niainga tamina resaka hoe misotisoty dia tonga dia tsoriko be hoe tena makamaka sary feny fotsiny hoe misy olona tiako alaina sary anaovako test dia makamaka eny sy ny tariny mais au fil du temps faly asy hoe nahita hoe mivoatra foana zay zavatra sy miangety lasa misy risque kokoa misy responsabilité kokoa dia ankehitriny zany zao ny asako plutôt miara-miasa amina orinasa lehibe hoe de renonce hoe ONG sangeda be dia izay ohatrany hoe tsy afaka lazaiko moa zany ny anarana sy ny sisa fa izay mba mafiairana aloha ankehitriny hoe lasa zavatra ngeda be ilay izy fa tsy mijanona fotsiny amin'ilay hoe makamaka sary fotsiny dia ankehitriny zany anatin'izay domaine corporate sy hoe zavatra humanitaire be izay amin'izao aloha dia hitanareo mandalana eny ihany zany fa tsy afaka lazaiko be. Fa maninona no nivadika kokoa tamin'ny resaka corporate? Oui, le izy aloha en terme resaka hoe objectif alohan'ny tany mihitsy le izy hoe te asa amina hoe orinasa de renom be à l'international mihitsy zany ohatra hoe anatina domaine mode dia te asa amina zavatra ngeda be kokoa dia amin'ny resaka en terme hoe portfolio en terme fomba fiasa misy asa tsy hitanao mihitsy amin'ny resaka ohatra hoe amin'ny anay tsy hitanao hoe amin'ny resaka manao shooting sy manao mariage tsy mitovy amin'ny hoe manao corporate zao dia any amin'ilay corporate mila mizatra ianao zany amin'ilay mode de fonctionnement na orinasa be sy ny tariny dia amin'izay ianao manana expérience kokoa dia moramora kokoa amiko zany manatratra an'izay tanjon'izay ny ariana be any moa zany dia tsy afenina koa nefa hoe en terme fitadiavam-bola koa le izy quelque part dia any no hitako hoe stable kokoa hoe hitako hoe misy valeur kokoa le izy dia izay no anton'le izy ngambany. Zany hoe tsy misy valeur maro zany tsy asontsony avy zany ka moment donné mila paye facture sy zay aloha tonga dia tsorona fa tsy hoe velona passion dia hoe vita asa botsy daholo na miasa zany fa mila mieritreritra an'izay c'est bien
Zay koa mahafaly anahy ampartiako satria ohatrany hoe miakatra foana zany le tsy le fahaizana fa le considération l'autorité sy le valeur dia za ary manomboka mitady marque na client manome valeur kokoa an'le partie design sy manana design thinking sy design culture ambany mba tsy hoe tsy hoe amin'ny niveau nohatr'izay fa hoe mba misy an'izay zany mba ho lasa manana valeur kokoa zany le asa atao satria rehefa tsisy valeur dia fahasorenana ny azy professionnellement izy zay efa nisy nandalo teo ny compagnie aérienne nandalo teo festival national iriko raha ohatra misy international miverina misy international betsabetsaka kokoa no izao voilà zay moa zany porô dia tsy détaillena be fa mba ambition ataontsika hoe artistique na personnel za aloha tsy artiste zay préciseko zay fa designer mbola miassume an'izay foana hatramin'izao après ça manana fiteny fa zay fotsiny dia te amoaka kokoa côté projet personnel kokoa zany amin'izao amin'ity manomboka amin'ity 2024 ty vitantsika tsikelikely rehefa nanomboka nisy mais après amin'ny fitadiavana sana tsy voatery évident zavatra balance tadiavana foana zay mety mandra-pahafaty fa j'espère hoe afaka manao an'izay betsaka kokoa satria hitako hoe manomboka miakatra le culture visuelle eto amintsika donc mety fotoana amin'izay koa amoahana zavatra ankoatra efa fahita eny amin'ny affiche sy ny tarany rehetrarehetra et même manany galerie d'art sy ohatry zany ary manomboka misokatra amin'ny graphique design donc hitako hoe tsara raha ohatra manomboka mandeha amin'izay ahafahana justement manaparitaka an'le discipline sarotsy mifankatsara hoe fahitan'ny olona foana fa ny graphique design matetika tsy azon'ny olona tsaina inona ary zany rehetra dia ohatr'izay voilà tia mpianatra misimisy kokoa fa miverina amin'le teneniko voalohany hoe mitady zavatra manome valeur kokoa an'le discipline ko zany dia farany dans le même optique mianimé sy ny communauté moa zany via 72 DPI ny ezahana mafimafy foana sy mitohy foana nandritra izay fotoana maromaro zay voilà. Mais merci en tout cas tena nafinaritra be fifampizarana nafinaritra be ny passion anareo mizarenareo tao anatin'le izy tena za aloha mantsiary tena enrichi be misy tanatin'izay tsaka hoe fiaromitra fampiresagesantsika teto zay dia tena mankasitraka anareo telo menata tena mitondra ambony koa azy lazaina ny tena hoe ireo resaka art sy design zay ataontsika ireo averiko kely fotsiny hoe niaraka tamin'ny Loilafi jazz sy tonitsika androany samy mitondra zareo ny ataoko hoe ny zavatra tsara entin'zareo anatin'ny resaka art sy ny resaka design dia ny amin'ny manaraka mbola isy ny épisode manaraka dia manasa ny olona rehetra dia nanaraka ny vidéo androany isy abonné indray mbola isy épisode manaraka iresaka an'izay mety tsy lumière sy contraste toy no ataontsika fa mety resaka principe na design hafa indraytsika amin'ny fotoana manaraka fa en tout cas mankasitraka anareo dia kany mbola isy ohatr'izay foana ny fifampizarana zay koa ny antopisiny ny ayayay ny fampizaranareo sy ametraka ambony ny resaka design sy ny côté artistique eto Madagasikara dia averiko eto ihany koa hoe manasa antsika rehetra ihany koa isabonné amin'ny pagen'zareo apetraka eo amin'ny description ty vidéo ty na ny pagen'zareo na ny sitany mety compte personnel ho an'izy telo menadarety dia afaka jerijerevanareo tena talentueux be zareo tena zay faly be na miaraka tamin'zareo androany dia manasa anareo koa zay hijery sy visiter ny pagen'zareo tsirairay avy dia merci antsika rehetrarehetra dia bye bye.